Fifaliana ho any miarabanao izay manaraka an'izao fampianarana sy fizarana ny ten'Andriamanitra eto amin'ity sehatra ity izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria noho ny famindrampony sy ny fitiavany ary ny fahasoavany mahatanteraka ny fotoana toy izao. Izay manokana dia tena mahatsapa fa tena miasa mafy mihitsy Satana hanakanana anay mba tsy ahafahana manao ny fizarana eto fa noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitarika manome ny fanahiny, manome hery tanjaka ary fahasalamana dia mbola afaka manao an'izao fizarana izao isika. Efa nanomboka ny fizarana momba ny bokin'ny Apokalipsy isika tamin'ny fizarana izay nentiko teto farany tao amin'ny Apokalipsy toko voalohany izany. Rehefa nanome ny fanambarana sy ny fahitana ny Jaune ny anjelin'Andriamanitra dia tena niteny mihitsy hoe efa atombotra ozy ny farany, atombotra ny andro dia tena apirisihan'ny anjelin'Andriamanitra mihitsy Jaune mba hanoratra indray antsoratra izay zavatra rehetra nasehon'Andriamanitra azy ary any amin'ny famaranana ny bokin'ny Apokalipsy aza dia mbola mamerina miteny Andriamanitra hoe aza asiana tombo-kase fa bokin'ny faminaniana ity, dikany hoe aza asiana tombo-kase dia hoe aza hidiana, aza akombona ho anao irery, fa tena asain'Andriamanitra zaraina mihitsy izany ny fanambarana sy ny fahitana izay nomen'Andriamanitra ny Jaune. Ny antony dia atombotra ny andro izy, atombotra ny farany. Anisan'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra satria tsy takatry ny saintsika izy, ny fomba fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitritsika. Tsika olombelona dia voafetra ao anatin'ny fotoana fa Andriamanitra tsy voafetra ao anatin'ny fotoana. Dia izay zavatra izay tsy azontsika olombelona mahatonga an'ireo mpaniratsira miteny hoe efa ela ny nandrenisanay hoe akaiky ny farany fa aiza izay Andriamanitra, aiza izay Jesosy Kristy ho avy. Fa ny tsy fantatr'ireny olo ireny dia ny famindrapon'Andriamanitra mbola mahatonga antsika ho toy izao, velona toy izao. Azon'Andriamanitra atao mihitsy ny mandringana antsika ao anatin'indray mpimaso fa tena hoe tian'Andriamanitra ho vonjena ny olombelona ary ny soratra masina dia milaza an'izany mihitsy hoe tsy tian'Andriamanitra isika olombelona ho very fa tiany ho tonga amin'ny famonjena, tiany ho vita fihavanana amin'ny daholo ny olombelona rehetra izay noforon'Andriamanitra hidera azy. Ny olombelona dia noforon'Andriamanitra ho mpidera azy ka rehefa nanota ny olombelona dia nampidin'Andriamanitra Jesosy Kristy hamonjy ny zanak'olombelona. Fa rehefa nanota Losifera dia noforon'Andriamanitra ny fahariafo ho an'ny Losifera sy ny anjeliny. Ary izay no mahatonga any Losifera tena hoe romotra mankahala ny olombelona satria izy rehefa nanota dia tsy nisy fanafana intsony, fa ny olombelona kosa rehefa nanota dia niala nen'Andriamanitra nampidina ny zanany ho famonjena ho famitranam-pihavanana amin'ny olombelona amin'Andriamanitra. Tena atombotra ny andro tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy. Tsy azo idikevitra intsony izany. Ny zavatra mitranga rehetra dia tena efa mampiseho an'izany ary ny zavatra tena mampalahelo nefa dia isika izay milaza fa mino an'i Jesosy Kristy dia mahavariana fa marobe ny tsy miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy akory, marobe ny tsy mino ny fiverenan'i Jesosy Kristy akory. Fa ireo olona izay mpivavaka amin'ny Satana kosa dia tena mino mihitsy izy fa hiverina Jesosy Kristy ary manao ny fomba rehetra ry zareo araka ny fiheverany hoe ahafahana manakana an'izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany. Raha tsy hiresaka azy dia tena resabe eny amin'ny tambanjotra eny ankehitriny ny amin'ny fanokafana ny lalao olimpika taty Frantsa dia tena nampitolagaga ny olona mihitsy na nahafotoana ny maro ny fanevatevana an'i Jesosy Kristy tao anatin'ny fanokafana ny lalao izay mahavariana hoe inona moa ny ifandraisan'iny lalao olimpika iny sy ny fivavahan'ny kristianina. Inona ny ifandraisan'iny lalao olimpika iny sy Jesosy Kristy fa dia tena hoe efa ao anatin'ny andro farany tsika izao dia tena mandrovo tsihy Satana, tena mampiseho fanevatevana
Jesosy Kristy dia miteny mihitsy fa amin'ny fotoana izay iverenan'i Jesosy Kristy dia ho tahaka ny tamin'ny andro Noa hozy Jesosy Kristy, izany hoe tena milona ao anatin'ny liba ao anaty fahotana ny olona, tsy mirarahan'Andriamanitra ny olona. Amin'izao fotoana izao dia tena zavatra misy miharihary eny amin'ny fiarahamonina eny, izany hoe manevatevan'Andriamanitra ny olona, manao tsinotsinona an'Andriamanitra ny olona. Eny fa na dia ny zavatra mahavariana dia tena tanteraka mihitsy ilay teny soratra masina hoe na dia ny mpino aza raha azony atao dia ho fitahany, satria na dia isika izay milaza fa mino an'i Jesosy Kristy sy manaraky an'i Jesosy Kristy aza dia maro be milatsaka ao anatin'izay filibana, fiainana ao anaty fahotana, ary azo atao mihitsy hoe manevatevan'Andriamanitra amin'ny fomba ankolaka. Mety hoe mavesatra izany teniko izany fa tsy mitsara raha miteny an'izany, fa tena te-hamoanao raha milaza ianao fa mino an'i Jesosy Kristy, mifo azy ianao amin'ny torimasom-panahinao, fa tena efa ho avy Jesosy Kristy, efa akaiky Jesosy Kristy, efa eo am-baravarana Jesosy Kristy. Mbola miala nenina izy satria tsy tiany mihavery anao, tsy tian'Andriamanitra ny hahavery ny olombelona rehetra. Verina ato anatin'ny bokin'ny Apokalipsia ary isika. Ny bokin'ny Apokalipsia toko 1 dia naseho an'Andriamanitra tamin'ny Jaona apôstôly ny endrika izay tsy nahitany Jaona apôstôly an'i Jesosy Kristy fony Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany, fa tena endrika mampiseho ny maha izy tena Andriamanitra. Tsy hoe tsy tena Andriamanitra Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, Jesosy tetỳ ambonin'ny tany dia sady 100% Andriamanitra, 100% olombelona, fa tena endrika tena tsy takatry ny sain'i Jaona, ny endrika nisehon'i Jesosy Kristy tamin'ny Jaona tao anatin'ny fahitana izay hitany, fa tao anatin'ity fanambarana ity izany. Voalaza ary nohamafisin'Andriamanitra tamin'i Jaona fa i Jesosy Kristy dia tsy izy akory fa ilay tsy toy ihany. Efa nomeko tao anatin'ilay fizarana teo aloha, izay anasako anao miverina mijery an'ilay vidéo teo aloha. Andriamanitra dia tena miteny mihitsy hoe izaho no alpha sy omega hozy, dia Jesosy Kristy vatantenany mihitsy no niseho tamin'i Jaona tao anatin'ny fanambarana, ary niteny Jesosy Kristy hoe izao ny fiandohana sy fiafarana. Jesosy Kristy dia tena amafisin'Andriamanitra tao anatin'ity toko 1 amin'ny bokin'ny Apokalipsia ity ny ahitantsika azy, fa izy ilay namoy ny ainy, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana antsika ho afaka amin'ny fahotana. Maro mantsy ny atoko-pivavahana sasany tena milaza fa tsy misy an'izany Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty izany, fa angano izany zavatra firoon'ny kristianina izany. Andriamanitra eto dia tena manamafy hoe iza ity Jesosy Kristy ity. Jesosy Kristy io koa dia ambaran'Andriamanitra tamin'ny Jaona, naseho an'Andriamanitra tamin'ny Jaona fa mandeha eo afovoan'ny fiangonana, izay Jesosy Kristy koa ny lohan'ny fiangonana hoy ny filazan'ny soratra masina. Jesosy Kristy ny tompon'ny fiangonana, tsy misy tompon'ny fiangonana, Jesosy Kristy ny tompon'ny fiangonana, tsy misy lohan'ny fiangonana fa tsy Jesosy Kristy irery ihany ny lohan'ny fiangonana. Hiditra amin'ny toko 2 sy toko 3 isika amin'ity andininy amin'ny fizarana manaraka ity, dia hijery an'ireo taratasy nasain'Andriamanitra nosoratan'i Jaona ho an'ny fiangonana 7. Ireo fiangonana 7 ireo dia efa nazavaiko fa fiangonana tena nisy ireo tany atsimon'ny Torkia tany misy azy, tany Asia Mineure, ary fiangonana mampiseho ny tantaran'ny fiangonana manomboka hatrany amin'ny andohany ka hatraty amin'ny hafarana, aty amin'ny fisehon'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra, satria rehefa miseho eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy akarina ny tena fiangonan'i Jesosy Kristy marina. Io ilay lazain'ny soratra masina ihany koa ny fofombadin'i Jesosy Kristy. Iny fofombadin'i Jesosy Kristy iny no tena hoe iny ilay fiangonan'i Jesosy Kristy marina, izay lazain'i Jesosy Kristy hoe iray ihany ny fiangonana. Tapitra hatreo ny tantaran'ny fiangonana aty ambonin'ny tany rehefa tonga izay fotoana izay. Reto fiangonana 7 reto ihany koa dia ny fiangonana tao Efesosy ihany no hitan'ny Jaona ny fiatomboahany. Ny fiafarany aza tsy hitan'ny Jaona satria Jaona maty talohan'ny fiafaran'ny vanim-potoanany sy ny fiangonana tao Efesosy.
Dia ny fiangonana enina manaraka izany tsisy hitany jauna mihitsy ny fisian'ny fiangonana Smirna sy ny ambiny manaraka fa Efesosy ihany no hitany jauna ny atombohany. Fa kosa nomen'Andriamanitra ny jauna apôstôly ny zavatra rehetra hitranga ao anatin'ireo fiangonana tsirairay avy, ny vanim-potoana miovaova izany ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny ao an-lanitra. Dia izay izany manomboka ho jerevantsika izao. Atombokantsika amin'ny fiangonana Apokalipsy toko faharoa isika. Iny moa ilay efa noteneniko hoe izaho tsy hamaky an'ilay izy fa mba miangavy anareo hamaky azy mba tsy hahalava be amin'ny fotoanantsika eto. Dia ny Apokalipsy toko faharoa dia manomboka isika amin'ny fiangonana tao Efesosy izany. Ny fiangonana tao Efesosy ity dia fiangonana tena nifikitra mafy tamin'ny fampianaran'ny apôstôly, eglizy apôstôlika izany no azo ilazana azy, satria izy dia anisan'ny, tsy hoe anisan'ny fa tena izy mihitsy no première génération amin'ny fiangonana izany. Tena azo atao hoe fiangonana ara-panahy izy tany am-piatombohana, tena nifikitra fiangonana eglizy orthodoxe koa ny azo ilazana azy. Tena hoe tena nifikitra tamin'ny fampianarana nomen'ny apôstôly. Ny fampianarana nomen'ny apôstôly azy ireo dia ny fampianarana avy amin'ny Jesosy Kristy, tsy misy fiovana mihitsy. Fa rehefa taty aoriana ny fiangonana tato Efesosy dia nianangatsika, izay ilay itenenan'i Jesosy anazy hoe nandao ny fitiavana voalohany, satria nianangatsika izy ireo. Ny fiangonana tao Efesosy ity dia mifandray amin'ny fanoharana izay ataon'i Jesosy Kristy any amin'ny Matthieu toko 7:10, izay anasako anao ihany koa hamaky any Matthieu toko 7:10 ny toko iray manontolo izany, satria misy ifandraisana amin'ireto fiangonana fito reto, ireny fanoharana rehetra nomen'i Jesosy Kristy tao amin'ny Matthieu toko 7:10 ireny. Ny fiangonana tao Efesosy dia mifandraika amin'ilay fanoharana mikasika ny mpamafy voa. Dia manasa anao hamaky an'ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy izany dia tamin'ny voalohany fiangonana Efesosy dia fiangonana mahatoky fidèle, fiangonana tena nanaraka ny fampianaran'ny apôstôly. Dia ny fiangonana tao Efesosy dia tena hoe fiangonana mampitsiriritra, raha izay ny azo ilazana azy. Fa saingy tena hoe mitotongana avy eo izy ireo, mitotongana satria nianangatsika izy ireo. Vetivetika kely, tsy hoe vetivety moa izany fa mora kely izany ny idiran'ny Satana tao anatin'ny fiangonana. Satana izay te hanapotika ny fiangonana mazava ho azy, dia niditra ny négligence na ny atao hoe atsirambina izany, satria lasa tsy niraikim-po tamin'ny fampianaran'ny apôstôly intsony ny fiangonana tao Efesosy, fa nanomboka nisokatra tsikelikely tamin'ny fomba fisainan'izao tontolo izao. Ny fomba fisainan'izao tontolo izao izay lazain'ny soratra masina mihitsy hoe mifanohitra amin'ny fomba fisainan'Andriamanitra. Bakeo ny Romana toko 12 fa tena mampianatra mihitsy ny apôstôly Paoly hoe tsika dia na dia eto amin'izao tontolo izao ary tsika dia tsy tokony hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fomba fisainan'izao tontolo izao. Dia nanomboka nanao an'izay reto fiangonana tao Efesosy reto, nanomboka niala tamin'ilay fanarahana ny fampianaran'ny apôstôly izany, ilay tena hoe nanomboka infidèle izany, raha izay no azo ilazana anazy. Nanomboka izy ireo tsy dia niraraha intsony ny zavatra mikasika an'Andriamanitra. Ao amin'ny Kolosiana toko 4 ny 9:1-2 dia misy an'ilay teny hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety ambany. Dia ny fiangonana tao Efesosy tena nanana an'izany, izany hoe manana etaeta halala bebe kokoa an'Andriamanitra, raha izay ny azo ilazana azy amin'ny fomba hafa. Dia tena nanana be an'izany ny fiangonana Efesosy fa nanomboka niala tamin'izany izy ireo. Ny fiangonana tao Efesosy ihany koa dia tena anisan'ilay fiangonana teneniko hoe tena niandry fatratra an'izany fiavian'i Jesosy Kristy izany. Tena
rehefa mijery an'ity boky ny apokalipsy ity tsika any amin'ny farany any dia tena miteny Jesosy Kristy hoe miapakarina ozy izy miteny hoe avy. Izany hoe ny dikan'iny dia hoe tena miandrandra izany fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoalanitra izany ny olona tena hoe raiki-po amin'i Jesosy Kristy dia nanomboka tsy toy izany ny toetran'ireto fiangonana tao Efesosy reto satria nanomboka ny anangatsiaka izy ireo. Dia Andriamanitra Jesosy Kristy ny teny eo amin'ny toko 5 amin'ity andiny 5 amin'ity toko 2 ity dia milaza Jesosy Kristy hoe raha tsy mibebaka ianao izy mantsy ny fiangonana tao amin'ny Efesosy izany koa tsarovy izay nitoeranao fony mbola tsy lavo ka mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany ary raha tsy mibebaka ianao izany hoe tena tanteraka antsaka-sandava ny tenin'i Jesosy Kristy hoe ho afindrako ny fanaovan-jironao. Dika ilay hoe afindrako ny fanaovan-jironao izany hiala ao amin'ny Efesosy ny fanahy masina dia tena tanteraka amin'izay satria tena rava mihitsy ny fiangonana Efesosy fotika. Ny fiangonana Efesosy dia nisy nanomboka tamin'ny taona 70 tao aorian'ny niakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra ka hatramin'ny taona 70 dia amin'izao fotoana izao izany raha mandeha any amin'ny atsimon'ny Torkia iny ianao dia tantara fotsiny sisa no heninao fa tsy misy intsony izany fiangonana Efesosy izany, zavatra izay tena mampalahelo. Ny fiangonana tsirairay dia nomen'i Jesosy Kristy fampanantenana arakaraka ny toetran'ny fiangonana ny fampanantenana nomen'i Jesosy. Ny Efesosy ny zavatra notenen'i Jesosy Kristy aminazy dia hozy izy eo amin'ny 7 farany izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Io hoe mihinana amin'ny hazonaina io dia io ny zavatra veriny Adama sy Eva voalohany indrindra rehefa nanoto Adama sy Eva, tsy navelan'Andriamanitra hikitika tamin'ny hazonaina intsony Adama sy Eva. Dia eto izany fiangonana Efesosy dia amen'Andriamanitra fampanantenana fa raha mibebaka izy dia avelan'Andriamanitra hihinana ny amin'ny hazonaina indray. Hiditra isika amin'ny fiangonana manaraka dia ny fiangonana tao Smirna. Fiangonana tao Smirna dia mifandraika amin'ny fanoharana faharoa izay nomen'i Jesosy Kristy ao Mateo 7:20, izany hoe manomboka eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 7:30 izany milaza Jesosy Kristy fanoharana mikasika ny devoly izay miasa manapotika ny fiangonana izany. Dia rehefa mamaky ny tantara io tsika dia hitantsika ilay fanambarana hoe namafy voa, ilay mpamafy voa ny alina dia ny fo izy maraina, nisy ahi-dratsy niaraka namoata aminy, manambara ny fisian'ny Satana izay miasa eo anivon'ny fiangonana te hanapotika ny fiangonana. Dia ny fiangonana tao Smirna dia tena fiangonana tena tsy nanjakan'ny Satana izy, fa izy ary anisan'ny fiangonana tsy nahazo kiana tamin'i Jesosy fa nandalo fanenjehana sy ady mpanahy mafy no fijoroan'izy ireo. Tsy nahazo fanakianana tamin'i Jesosy ny fiangonana tao Smirna. Ny fiangonana tao Smirna dia nisy tamin'ny taona nanomboka teo amin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 1300 tao aorian'ny niakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra izany. Dia tena nandalo fanenjehana mafy amin'ny alalan'ny mpitondra Romanina tamin'izany. Mpitondra Romanina tamin'izany tena nitady ny hevitra rehetra mihitsy hanapotehana ny fitorianan'ny filazantsara, hanapotehana ny fiangonana izay nanomboka ny roborobo. Dia tena ireo mpitondra Romanina ireo izany no nanenjika sy nanao izay hamongorana ny fiangonana. Eo amin'ity andininy 10 ity dia misy milaza toy izao ny andininy 10 aza matahotra izay efa hiaritanao indro ny devoly efa nanao ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba ho voazahatoetra nareo ary anapahoriana hafoloana. Jesosy Kristy izany milaza mihitsiny fa hisy ny fanenjehana talohan'ny fiforonan'ny fiangonana tao Smirna ity fanambarana ity satria Jaona nanoratra an'ity
Jaune zany a maty tany amin'ny taona 90 tany ho any manodidina ny taona 90 dia efa nanoratra nyity fanambaranyity Jaune fa ho avy ny fanenjeny ho an'ny fiangonana tao Smirna, zany hoe ny fiangonana izay misy teo amin'ny vanim-potoana 700 ka hatramin'ny 1300 fa aza matahotra hozy izy Andriamanitra tamin'ny Jaune, fanambarana nomena Jaune izay hosoratana ho an'ny Smirna fa ilay hoe afoloana dia milaza hoe fotoana fohy ihany ny fanenjehan'io. Ny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny fiangonana tao Smirna dia tahaka izao: izay manantsofina aoka izy hiaino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Inona moa izany fahafatesana faharoa izany? Rehefa nanoty Adama sy Eva dia niteny Andriamanitra hoe anisan'ny zavatra didiny latsaka ny fahafatesana izay hitantsika, na mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino an'Andriamanitra tsy afaka ilaza ianao fa tsy misy ny fahafatesana. Misy ny fahafatesan'ny nofo, fahafatesan'ity vatana misy antsika ity dia rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy afaka miaina ety ambonin'ny tany intsony ny olombelona. Fahafatesana faharoa dia ny fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra. Nolazaiko teo hoe ny fariafy dia ny fironon'Andriamanitra ho an'ny Satana sy ny anjeliny rehefa nanoty Satana sy ny anjeliny, fa ny olombelona izay tsy mety mamita fihavanana amin'Andriamanitra kosa dia voatery Andriamanitra handefa ny olombelona any amin'ny fariafy ihany koa rehefa tonga ny fitsarana farany. Dia izay ilay ataontsika hoe fahafatesana faharoa. Reto fiangonana ao Smirna reto izany dia omen'Andriamanitra toky sy fanantenana fa tsy ahitan'izany fahoriana any amin'ny fahafatesana faharoa izany dia amin'ny fisarana tanteraka amin'Andriamanitra izany dia ampaherezin'Andriamanitra izy mba tena hitoetra amin'ny finoana. Hotoizantsika manaraka indray ny fizarana. Hiezaka isika mba tena hoe ho régulier, mba atao matetika ity fizarana ity satria araka ny teny nambarako teo dia hoe atombotra ny andro, efa akaiky ny farany, mila mihazakazaka isika mitory ny filazantsara dia matoky fa eno ihany koa dia hitondra bavaka anay ny amin'izay adi-panahy hatrehana ny amin'ny fanomanana ny fizarana toy izao satria tena henonao mihitsy hoe tena misy sakana mihitsy tsy hahatanteraka an'izao fizarana izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, mirary soa dia amin'ny manaraka indray manasa anao hamaky sahady mitohy an'ilay toko, ny toko fahatelo izany, toko faharoa sy fahatelo dia afaka miverina mijery ny fizarana natao teo aloha ihany koa ianao mba azahoanao tsara ny fizarana izay ataontsika. Mirary soa dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao mandrakariva.